eo amin'izay sehatry ny fampianarana azy antrany dia nanome fiofanana manokana ho an'ny mpianatra ivoaka injeniera eo anivon'ny Institut supérieur de technologie na ny IST ny orinasa Total Madagascar ka niopatra tamin'ny angovo antsoina hoe énergie pétrolière izany fiofanana izany. Naharitra herinandro ny fiofanana manokana narahin'ireto mpianatra ho injeniera miisa 570 eo anivon'ny sekoly ambony IST ireto. Nisy ihany koa ireo mpampianatra nanaraka izay fiofanana nomeny eo anivon'ny Total professeur associé izay. Ny zavatra azo teto androany dia fanehoana ny fiara-miasa eo amin'ny toeram-pampianarana ambaratonga ambony Institut supérieur de technologie d'Antananarivo sy ny antsointsika hoe mpiara-miombonantoka amin'ny any professionnel zany dia ny société Total SA Madagascar. Zany dia tamin'ny alalan'ny fanomezan'ny Total Madagascar fiofanana manokana ho an'ny mpianatra ivoaka ingénieur amin'ny IST avy amin'ny département industriel sy département management d'entreprise et du commerce amin'ny alalan'ny Total professeur associé izay nandefa mpampiofana manokana mikasika ny énergie pétrolière zany any amin'ny faritra Asie faritra Antsinanana zany dia tao anatin'ny nandritran'ny herinandro nanaovana ny fiofanana teny amin'ny IST fa kosa fahanehoana izay fiara-miasa dia atao amin'ny fiben'ny Total itaokorano amin'ny nanaovana an'ity fizarana ny antsointsika hoe maro-pahakasitrahana maro-pahaizana ho an'ireo mpianatra izay nanaraka izay fiofanana izany. Nahafahan'ireo mpiofana ahalala bebe kokoa mikasika ny tsenan'ny solika ny fiofanana raha ny fantatra ary nampitombo ny traikefa hoentin'izy ireo miatrika ny tontolo arak'asa. Mbola ao anatin'izay tombony azon'ireo mpianatra manaraka ny fiofanana ity ny fahazon'izy ireo miditra moramora kokoa ny antsoina amin'ny hoe young graduate programme izay atao hoe fandarana asa atao karakarain'ny Total mba ahazoana mitsirika mialoha ireo izay mpianatra ivoaka ingénieur zany ka mety afaka miatrika misy miatrika ataontsika hoe ao anatin'ny fahaizana izay tsenan'ny angovo zay ary mety ho lasa tokony andraikitra ambony atao amin'ny Total zany ny ankizy ny mpianatra izay ataontsika hoe mety ho liana amin'izay fandarana azy zay. Efa mantona no nisy ny fiara-miasa teo amin'ny Total sy ny sekoly ambony IST fa andian'ny faharoa kosa ny fiofanana toy izao.